Funna zay to. Fanambarana manoloana ny zava-misy miseho eto amin'ny firenena ankehitriny. Dia manao izao fanambarana manaraka izao ny gendarmerie-pirenena. Miombona alahelo amin'ny fianakaviana izay namoiavana. Miondrika ampanazana eo anatrehan'ny rahalahy avy eo amin'ny tafika izay namoy ny ainy. Mirany fahasalamana haingana ho an'ireo izay naratra. Ty rahalahy samy ao anaty folo alonday iray tsy mivaky ny tafika sy ny zandary. Manome lanja ny firaisan-kiny, ny firahalainy izay antoka mahafianakaviam-be miaramila. Masapa izahay fa nisy lavorary, nisy ny fioram-pefy teo amin'ny fanatanterana ny asa, ary efa nisy ny fipetrany raisina ary mbola misy no raisina. Maneo fa vonoiny izahay hanova, hanasara izany fomba fiasa izany mba hisinzovana kokoa ny tombosoa iraisana, ho soa ho an'ny vahoaka ary manohy ny asany amin'ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany ny gendarmerie. Miaraka miaina ny olana sosialy toy ny vahoaka ny mpitandro filaminana ary miombona amin'ny fitadiavana vahaolana momba izany. Riporay tanindrazana, ny gendarmerie dia natao hiaro sy hanampy ny vahoaka sy natao ho biby fampitahorana. Manainga ny rehetra izahay handany herisetra, hametraka ho zava-dehibe ny firaisan-kiny. Manainga ny tsirairay ny hery velona eto amin'ny firenena hamerina ny fampitokisana, vonina hiara-mientana amin'ny fikarohana vahaolana iverenina amin'ny filaminana maharitra izahay. Manainga ny rehetra koa ho tony sy handaira ny fampisaram-bazana sy handala hatrany ny firaisan-kina sy ny soatoavina mamalagasy. Mariana fa manombotra izao ny toromarika amin'ny baiky rehetra izay omena ny gendarmerie dia miainga avy aty amin'ny fidekoana gendarmerie nationaly irery any. Marina fa manohy ny asa fanao ny andavanandro ny zandary nanomboka hatramin'ny alina aza ka mitohy hatramin'izao. Izany dia anatin'ny fiarovana ny ainy vahoaka sy ny fananany mba hiadina amin'ireo izay manararaotra an'izao tontolo izao ka mikasany handroba sy hanimba fananan'olona. Eto Mpamarana dia manamafy hatrany ny firaisan-kina, ny fiaraha-miasa amin'ireo rahalahy tafika sy polisy-pirenena ary ny vahoaka malagasy. Tanindrazana sy lalàna. Zay moa zany ny fanambarana izay nataony teto amin'ny gendarmerie-pirenena nenga aty amin'ny toby Ratsimandrava tamin'ity maraina ity.